araka ny tafatafany fanaovana tamin'ny tanaty zay faingo zay tena tsy tsindriny ihany koa ty resaka fitsinjaram-pahefana ataon'ny fitondrana ity ny atao hoe zao ve le atao hoe fitsinjaram-pahefana fa manana ny heviny sy ny tiany ambara ihany koa izy ao anatin'izay miarabanao Rakotomanga Barson ary mankasitraka anao nanaiky ny fanasan'ny fandarana dia ahoana ny fandehany. Miaraba ny nareo rehetra atao anatin'ny Cool FM ary dia miaraba ny mpanaraka ny fandarantsika amin'izao mankasitraka indrindra amin'ny fanasana. Ahoana ny tonga dia any amin'izay misy ve ny fitsinjaram-pahefana ao anatin'izao fitondran'izao raha ny fomba fijerinao? Iny le zavatra tonga dia resahanay kely zany amin'le hoe zay eo nivondrana syndikaly moa le nambara ofisialy nambara nga préfet ofisialy hoe mifandray tendro amin'ny politika tamin'le voalohany volana May iny dia misaotra azy moa zany nampafantatra amin'ny vahoaka an'izay fa ampianay kely tsy amin'ny politika ihany zay no mifandray tendro fa mifandray tendro amin'ny société civile ohatran'ny reny nataonay tamin'ny 28 29 30 reny mifandray tendro amin'ny communauté internationale mifandray tendro amin'ny syndicat zany hoe mpiara-miombonatoka rehetra zay mivonona ho an'ny fampandrosoana ny tontolon'ny asa sy ny firenena dia mifandray tendro amin'ireny zany izay zany ampianay kely zany le nambarany fa misy ohatran'ny hoe latsaka kely angamba ny eo any le tena somary nahagaganay zany ao anatin'izay le misy fitsinjarany zay indraindray raha zany ataon'ny ny mpikambanao aminay hoe kamarady miteny an'iny matetika hoe pastera ambanivohitra sady mpampiditra mpiangona na mitoriteny mihira manisy rakotra dona mieritreritra an'izay zany ny olona amin'le le eto amintsika eto hoe ny mpitondra ambonitsika zany ohatrany sady mpitondra ambony sady ary ambony ary président miketriketrika nefa hita tampoko indray izy mizara vary etsy amin'ny elakelan-trano hita ery iny zany raha nahirana kely hoe ahoana nefa tapitapoko indray misy an'le hoe ny fahefana amin'ny fitsarana zany tsy azo ny mpanatanteraka kitikitihana mihitsy zay no mahatonga ny zareo raha mahatsikaritra ny mpanara-baovao ny brown reny mpitsara reny tsy mba misy sarina filoham-pirenena ny anazy tsy misy an'izay satria manana an'izay fahaleovan-tena an'izay ohatra nisy an'iny le fanakianana be iny hoe nisy hoe avoay ny vadiny koloniely tamin'iny ohatra nalaza be raha eo anatin'ny maro reny ohatra zany ilazana hoe mampiahiahy nefa miara-mahita rehetrrehetra tenenina hoe ofisialy hoe misy fizarana samy manany anjara asany nefa rehefa tena mijery iainana le izy ohatrany tsy misy ohatrany fampitsapasapaka daholo ary io le hitantsika any an'iny izy any tany toliary iny zao le hoe conseil des ministres zaza moa na eno mpanao politika ny teny hoe raha conseil des ministres zany raha ny filazan'iny le mpanao politika anankiray efa zoko be iny dia tokony izy izy tsy miala ao amin'ny lapam-panjakana any amin'ny lapam-panjakana zany fa ny gouvernement ny conseil de gouvernement no afaka zarazarainy izy ary ty tena vao mainka anampy be le hoe misy solombavamahoaka manatrika le fanasany natsaona iny tsy diratsika efa le hoe manatrika an'le izy dia nefa iza zany le mpanaramaso fagnamotsy le solombavamahoaka ny tena ao anatin'le izy zay le manahirana kely ao anatin'ny ny ainatsika zany inona marina le tena hitondrana ny tontolo ny eto amintsika amin'izao fotoan'izao zany hoe efa tsy fotoana ny manandrakandrana mantsy satria efa anapitra ny roa taona amin'ny mandat faharoa dia ilazana hoe manahoany zany menamena ny maridrefo rehetra mikasika ny Madagascar amin'izao mampatahotra. Ny manahoana manana fitialavam-paritra avokoa ny ministera rehetra eto amin'ity Madagascar ty anareo nivondrandrana moa zany raha resaka fandehandehanan'izay ihany koa dia mandeha kilometatra maro mitety an'ity nosy ity manahoana misy lanjany ve ireny manao ny asa manandraiky ny ve ireny raha ny zavatra hitanareo hoe ny fotony eny ao anatin'izay resaka hoe fitsinjaram-pahefana zay iny rehefa izay raha moa matetika somary motra misy mifandona rakevitra kely amin'ny tompona andraikitra eny amin'ireny fitalevam-paritra reny nina raha hoan'ny tontolo ny asa zany dia rehefa amoritra ny mpiasa zany dia indrindra moa raha ohatra ka ny mpiasa mandeha rery dia miasa reny fa rehefa hoe isy fitakiana hoe tokony misy zoana mpiasa voaelingelina dia tokony isy fiarovana fanatsarana zay rehetraretra
de miandry zareo miandry fanapahan-kevitra aty ambony izy zany miandry hoe miandry aloha ao anatin'le izy zay zany nita olana kely anatin'izy reny de lasa mampametra-panontaniana hoe rehefa raha ohatra ve zany miainga avy any amin'ny présidence ve zany ny zavatra resahana de afaka mandeny any amin'ny fitalevam-paritra fa raha ohatra hoe tena asa eny amin'ny fotony eny dia tsy afaka no mandray zany manahirana kely ao anatin'le izy fa za mitena antsika zao hoe zay zao any amin'iny any tsinanana iny zao zay rehefa anangana ty tsara tenenina kely mihitsy raha rehefa anangana syndicat de base zay moa ny alalany rehetra azy fa za miteny anao fa amam-bolana zay vao mahazo taratasy mikasika an'izany zany zay amin'iny fahazahoana zay le hoe fitsanganana syndicat de base any amin'ny ary afatra ampitaina amin'ny tompona ndraiky zany amin'ny faritra mihitsiny zany hoe raha eto Antananarivo zao zay merinandro mahery kely de fa afaka manangana an'izany fahalalahana ao anatin'le fa rehefa any amin'ny faritra de lasa misy amam-bolana mihitsiny zany tsika miteny zao zao mbola manana anankiray zay anankiroa mihitsy arany mbola tsy hita tokotany mihitsy mbola ao mbola mihodikotina tompona ndraiky zany amin'ireny faritra reny ilazana amintsika zany hoe tsy tena mazava ao anatin'le izy ny andraikitra fa mila zany ny tompona andraikitra ambony na ny prime ministre na ny filoam-pirenena tokony tena mametraka hoe zao ny anjara asa rehefa itya de voavavy hatra ny lalàna efa misy ary io resantsika kely fa rehefa avy eo hoe ty le lalàna fa le mampiatra an'io mihitsiny zany zao nohatra ny mahalaindaina ny tompona andraiky mpanjakana ny ao anatin'izay moa miresaka fitsinjara-pahefana zay tsika de misy ny fahefanam-panao lalàna natao anara-maso ny fahefanam-panatanteraka natao hoarifany ny fahefanam-panatanteraka ao anatin'izay de raha tsika mahita moa zany eo ampiandrasana araky ny resako teo ny amin'ny hoe isy ve ny fasafasin'ny gouvernementa sy ny fahefanam-panao lalàna ao anatin'izay satria ny lalàna ihany koa no mandidy an'izay sy miteny an'izay ny amin'ny hoe tokony isy ny fionana eo amin'ny fahefanam-panatanteraka sy ny fahefanam-panao lalàna anaovana ny tatitra anaovana ny dodatabatra maro samihafa fa tsy mbola fantatra loatra eto isa tsisy zay fa nefa fantatra aloha de tsisy ny fanitsina ny teti-bola mpanjakana ao amin'ity taona 2024 ity isan'ny nandrasana moa zany tamin'ny kabaran'ny filoha-pirenena farany teo tery amin'ny tamin'ny nandeha tamin'ny fahitalavitra sy nainao mandrery-pirenena ny hoe eo fa iresaka amin'izay hoe ampiakatra ny karaha mampiasa amin'izay fa efa adiny le tary amin'ny fiandohan'ny taona fa efa mba nandeha ty taona de efa mba mahita mangirana zany izy tao anatin'izay de niandry zany ny rehetra tao anatin'izay fa tsisy resaka fa efa sambatra angambany mpiasa fahitanao any ty resaka tsy fisina LFR ty moa zany de tsy midika zay fa tsisy resaka na anao inona eo ny solombavamboaka na anao inona de tsisy fanitsina teti-bola mpanjakana noho izany zay voafaritra de voafaritra ary zay tiany fahefanam-panatanteraka ihany io endrika iray na tsy fitsinjara-pahefana ihany koa zay ny mahatonga anay somary gaga tam'le hoe misy olombavambahoaka manatrika conseil des ministres nefa ianao raha resaka ny fanateterahana fampandrosoana zany tsy maintsy mila vola ary zay mahatonga ny hoe teti-bola mpanjakana faritana meloa zany le izy de efa hita ny zavanisy nandritra n'izay enim-bolana 10 volana zay de tokony hiditra am'izao inona ny ahitsy mety isy teny fa mety manampahaizana be ry zareo nke mety nisy miheny koa mpanao politika ny laza hoe tsy voatery koa ny raha anao an'izany fanitsiny zany ny zavatra resahanao anatintsika de metsika ohatra fotsiny ve hoe nandritry ny efa taona maromaro kosa ve ny mbola tsy nisy an'izany fisondrotan-karama ho an'ny mpiasam-panjakana dresainao mafy isanandro anateraka ny asany na eo raha le hoe asinga somary manahirana kely reny ny mpiara-panjakana fa ny amin'ny ankapobeny mahatonga atsika izay ilazay ny fanjakana hoe hiditra amindroany hoan'ny fampandrosoana mamirapiratra afaka manao zavatra dikan'izany mpiasa daholo reny manatanteraka azy reny nefa de tsy misy mihitsiny zany ny fieritseretana efa tsy tao anatiny tamin'ny loi de finance amin'ny fanomboana initialna de manantena ny rehetra zany hoe satria nisy an'iny ohatra kely izay nataitra ny rehetra hoe ny resaka tamin'ny mpanao gazety vahiny ny filoha de nylaza hoe 100 € mahasambatra ny mitatsaha malagasy ny teneniny tamin'iny de miramira nanantena daholo zany ny mpiasa rehetra hoe raha ohatra zany andeha ny aorina amin'ny premier mai satria na entotsika hoe taorina amin'ny premier de hoe hiteny amin'ny vahoaka
Filoha-pirenena. filoha-pirenena nanantena an'izay daholo nrehetra hoe ho lasa zany fa farafarasa na de mitaky $10 aza ny isan'olona isan'andro ny randrana syndikaly dia mety farafarasa n'in'le €100 iny zany ho tononona ho avoaka ny filoha-pirenena sady tsika koa nefa taloha tamin'ny 2012 tamin'ny 2024 nisy an'izay hoe manao kabary fotsiny filoha hoe roetsy ny karama farany ambany 5 sy roetsy tonga de ketriketrika ny ministeran'ny asa manomana ny didy fampiarana de nanantena an'izay tsika resy fa indrisy moa zany fa lasa fanazavana ndray no natao lasa tsy nisy nieritreritra nieritreretiny hoe fa sambatra ve ny mpiasa malagasy fa ny ambaranay aloha zany ny zava-misy am'izao de mbola €550 eo zany mbola tsasaky le eritreretin'ny président sambatra zany ny mpiasa aty Madagascar amin'izao fotoana zao ary raha era-tany moa zany tsika mbola lasaky ny $2,15 isan'olo isan'andro ny raisina mahantra andrindra itenitenenana zany ao anatin'izay rehetrrehetra zay hoe ilay fahavononana mihitsiny zany no ohatran'ny mifandiso angamba raha zay ny resahana an'izy hoe ny eritreritra ny fanjakana zany no hoe Madagascar tsy maintsy mandroso fa rehefa manao tsy zay le tena tsy hita fahavonona satria satra ho any siny zany hoe fampandrosoana zany raha ohatra ka tsy ny tontolon'ny asa sy ny mpiasa no voakarakara zay toerana misy anao rehetrrehetra eny de tsy maintsy misy mpiasa foana eo fa masamy hafa azy fotsiny moa indraindray misy an'le hoe akaiky ny fitondrana ny mpiasa sasa de mieritreritra hoe tsy hiakatra ny karamany fa izy efa manentema ambadimbadika any angamba fa raha ny tena izy de mitovy daholo ny mpiasa rehetra mila am'izao izy io vao namoaka an'in'le hoe vidim-piainana manodididina ny 7 sanjato zany anoany zany tsika tokony isy réajustement aloha zany rehetra zany efa tsy maintsy miakina amin'ny ary amin'ny tetibola mety hiteny ko ny rehetra hoe any any am'sehatra tsy miakina ane tsisy idiriny kosa tena misy idirany satria fatatsika tsara fa na ny famerenana an'le vola tokony verina any amin'ny intizy any amin'ny mpandraraha malagasy ne amin'ny alalan'ny etra misy an'izay ihany koa dia misy le fandanina efa tokony mba mieritreretin'ny mpandraraha hoe tokony mba ahena ny vola alaina ty amin'ny sehatra tsy miakina aloha zao am'izao fiainana miakatra be zao mba hahafahana ny sehatra tsy miakina mba mijery an'le mpiasa satria raha ohatra ne raha vao hoe hiditra ao anatin'izay zava-misy am'izao de ny etra tsy maintsy aloha foana ny mpandraraha malagasy de tsy maintsy ninona zava-misy tsy maintsy alolo ny volam-panjakana tsy maintsy alolo ny volam-panjakana de rehefa zay kokakoka io zany zay vao mba hikarakarana ny mpiasa zay no mahatonga ny hoe misy andraikitry ny fanjakana goavana ao resaka tsindry sy raha sy ny maro samihafa amin'ny pression fiscale eny daholy ilazana amitsika zany hoe tsy so mieritreritra ny sasany hoe inona moa ny idirany sehatra tsy miakina ao anatin'ny resaka elefer tena ilaina miditra mihitsiny satria misy an'izay resaka vola mandehandeha izay ilaina ny fahavonona ny fanjakana manena an'le izy ho anatrosa fa hafahana manome ihany koa ny anjaran'ny sehatra tsy miakina mba irosony hivelatra rehefa mivelatra izy am'izay fotoana zay de mba mikarakara ny miresaka karama zay ihany tsika ny le mpiasa malagasy ve ny endry somalepy sa ny syndicat ihany koa no osaosa sa maninona fa raha resaka mpiasa-mpanjakana tsika efa 4 taona ohatr'izay ihany koa ny tsy miankina hoe 5 sy 4 hetsy fa tsy voajany zany raha malala hoe maro ny orinasa tsy manaja an'izay rehetra zay eo ny fanazavana ny resahanao teo ny hetra zao ny herinaratra ty rahana miaina ny fahatapahany sy ny sisa ao anatin'izay rehetrarehetra zay ka ny le fanjakana ve no mafy be sa le olona mpitaka mihitsy no malemy sa natao malemy ny resahako aloha mikasika an'io le resaka délestage aloha am'izao de tena lasa ny verina indray mikaikaika verina amalohanina izy io lasa ohatrany hoe miverina zay le lasa le mampimety Madagasikara zany ilay tsy normal no iainany efa iainany isan'andro de ohatrany lasa normal zay no mahatonga lasa miteny miverina am'lohany nefa tsy izay ny tokony ho izy fa hoe meratsy tena mikaikaika zany ny mpandraraha am'izao fotoana zao ary tadiditsika tsara fa rehefa misy zay de averimberina foana hoe ny eniny mpany fanjakana tsy maintsy aloha fa ny mpiasa no
fa fitinina rehefa misy ny fahavoazana amin'ny orinasa anankiray ny hoe malemy fe sa tsy malemy ny zava-misy aloha am'izao zay kosa aloha tsara fantatry ny rehetrehtra hoe ny syndicat miezaka mahita ny resaka sanandro sanandro hoe miara-miaina mipiasa sy syndicat mifampiresaka eny foana zay samy miezaka daholy fa mafy zany raha hoan'ny an'ny fanjakana zany mafy be mihitsy le fampitahorana an'le mpiasa hoe mandeha foana le hoe raha vao misy zavatra kely de affectation any zany no arangaranga tsika moa aramono tamin'ny herintaona tam'le loi de finance tamin'ny herintaona nisy an'le hoe 10 alina hoe anasorana 10 alina mpiasa mpanjakana zany de fampitahorana de izy zany ny eritreretinao hetsika am'izao zay zao tamin'in'le voalohany volana me iny tena mpitarika syndicat maro ny antso hoe tena ny tompon'andraikitra amboniny zareo manery hoe tena mampatahotra mihitsy ny hoe aza miditra amin'io nareo fa misy resaka ambadika politika io ataony zalao reo io fakalazana ny andro raisam-pirenena no hoan'ny asany resaka eo zany ny zavatra aiza moa no eritreretanao hoe ilama ny fitakina ny be ny préfet ary rena nambaro fa mazava be miteny gasy mihitsy ny hoe raha maso manokana ny randrana syndikaly de ahoana ny ilazana hoe tsy atahotra am'izany tompon'andraikitra voalohany zany tsy matahotra ny olona ao anatin'le izy kanefa zay ny tokony ho fantatry ny rehetrehtra hoe io ninninna zany fampitahorana na ampitahotra ny fanjakana na piasa hery ao anatin'izay rehetrehtra zay isika piasa zany no hery ho an'ny fampandrosoana zany mila tsika ny rehetra de tsika am'izay fotoana zay tokony ho miteny tokony tsy hisarasaraka zay koa no tena manerana kely eny raha satria miteny moa zany somary nanairana kely ihany le hoe ny syndicat sasa miteny hoe 100 € nandao ho amafisina ny fitakinana iny sasa miteny hoe 300 ny randrana syndicat miteny hoe 10 $, misy kely an'izay eny atsefatsefany eny izay isaritana ny rehetra hoe mila n'izay solidarité tsika zay zao zany tena fotoana mihitsiny hoe tokony ho amafisina ny fitakina ara-syndikaly tsika eny ny fitakina syndikaly tsy ny hoe kory ny lalàna ny Madagasikara rery ary mifehy azy fa na ny fifanarahana resam-pirenena azy de mifehy atsika ao anatin'izay zany hoe ao anatin'ny ara-dalàna tsara tsika manao ny fitakina ino zay na tonga nyreny tamin'ny premier mai rehefa manao fitakina ny ho an'ny fitakina syndikaly zany eny an-dalambe mihitsy ny ataony fitakiny fa izy ary ny hitanao raha ohatsanao anao no mipetraka fotsiny de manao bandery tsisy mahita an'izany era zao tontolo zao rehefa fitakina syndikaly mandeha eny an-dalambe hita ny vahoaka ny resaka fitsinja raha-pahefana ihany moa tsika ao anatin'izay rehetrarehetra zay ny zavatra hita ihany koa tamin'ny resina moa zany resaka hoe fahalalana maneho hevitra valomarsa ihany koa nareo nalaza ry zareo teo anivon'ny randrana syndikaly ny amin'ny valomarsa ko ahoana ny lehilahy ahoana andro vitsy teo alohany iny raha tantaditsika ny vahiny teto ny randrana syndikaly ny amin'ny hoe ny 100 mahery de mpikambana de vehivavy ao anatin'izay rehetrarehetra izay nisy ihany koa ny hetsika nikasainareo atao hoe tanatina hoe evitrano mifefy ny voaka moa zany tamin'ireny na tonga le hoe tsy maintsy asaina ny préfet ve sa ahoana ny manatrika ny fivoriana na ny solitenany ao anatin'izay rehetrarehetra zay hoe tsy maintsy ao anaty trano mifefy sy ny ohatran'izay ianareo anivondrandana syndikaly isan'ny naenona n'izay voatotoana foana miresaka fanehonkevitra sy ny hetsika izay na ny raisam-pirenena ary satria ny resahako teo ny valomaritra ny fetin'ny asa fantatsika ihany koa ianao sy ny eo anivon'ny CCS manana raharaha eny anivon'ny fitsarana zany rehetra zany ahoany ty fahalalahana maneho hevitra ity de mandra-pahaiza satria menonao eto zany zao ny tena ny mpiainao antsika ihany koa tsy mety fay koa ve le rangah io sa ahoana marina mihitsy zany raha ino zany le ny eritreritra ny zay eo anivony andranana syndikaly zay ny hoe reny zavatra nataona ireny de le andraikitra fahaefatra ny syndicat hoe rehefa misy zavatra mampiayay eo amin'ny toeram-piasana de mitondra vahaolana raha misy zavatra mampiay misy atahorana isy fiatraikany any amin'ny mpiasa sy ny tontolon'ny asa de mitondra vahaolana eo amin'ny firenena de zay moa natao tamin'ireny zay mahatonga any hoe taperinay mihitsy ny dingana ara-pitsarana rehetra na de mbola namafy ara ny fitsarana ambony teo hoe amafisina ile 3 volana sazy miatona ho anareo mirahalahy
dia mbola nanao fandravana ndray zay napakatra fandravana zay ao anatin'izay ary zay rangaranganay foana hoe zahay de miaina ao anatin'ny ara-dalàna de matoko ny fitsarana zay satria fantatra ny fitsarana de fahefanara-pitsarana zany matoa tsy nasiana sarina filoham-pirenena ao amin'ny braony zareo dia malalaka tsara zany izy afaka mandray mandinika tsara ao anatin'y de mbola matoky fitsarana zay ao anatin'izay ilazaina le hoe mbola tsy fay ve marina tokoa nisy an'ireny fampitahorana be da be reny valomasa lazaina fa tsy mahay momba ny vehivavy ny randrana syndikaly tsy resaka hoe matahotra na tsy matahotra tsy any amin'izay ny hitondrana fahitanao an'ny préfet ihany koa satria anareo zany hitanao hoe mifamalo matetika amin'ny anao manjery miteny ny atsy de mamaly ny atsy ahoana anao sy préfet sy ny fahitanao an'ny préfet Antananarivo ty moa zany isan'ny malaza izy moa zany raha ny préfet eny raha hatramin'ny teo foana izy hatramin'ny 24 le nahitantsika le tamin'ireny fotoan'andro ny hetsiky ny 370 solomavambaoko reny zay matompony ndraikitra voalohany azy ny anay rehefa manao hetsika dia raha inona ny procédure tsy maintsy manao fangatahana de manao fangatahana foana zay teo zao le valomars ray telo herinandro meloa zay de mametraka nefa izy ray andro meloa mamaly teo ndray zao zay valavril zay valavril zay no nametraka an'le fangatahana iny de ohatsy izy roa amby fitopolo ora melondray zay vao mamaly mivoavo ohatr'izay zany somary magaga kely amin'ny zareo amin'ny fanjakana na ny ao amin'ny commune na ny any amin'ny préfecture de andefasanay fangatahana daholo satria misy karazany roa ny autorisation ny commune moa le hoe autorisation d'occupation ny ato de manifestation any zany le izy de zay moa zany amin'ny matompona andraikitra azy de arahanay foana zay ne isan'andro mandefa ny taratasy fangatahana nylay atao hoe récépissé ho an'ny syndicat de base rehefa manangana syndicat de base de tsy maintsy alefa any amin'ny préfet ny taratasy momba an'ireny ahafahan'ireny mitsangana eny amin'ny orinasa dia mandeha tsara ara-dalàna tsy zavatra hoe tsy manana olana hoe mivara-batana tsy zay fa iny anjarany manapa-kevitra ny hoe anome sa tsy anome fa ny anay fotsiny fantatray de manaraka tsara ny inona ny lalàna eto Madagascar ary inona ny lalàna mikasika ny fifanarahana resy-pirenena zay zany no tena tsindrinay ary ampitainay amin'ny préfet androany hoe misy ny fifanarahana resy-pirenena ihany koa de ampiasainay koa iny rehefa manao an'le demande zay fa tsy hoe ny lalàna eto Madagascar rery ihany zay no mahatonga an'le hoe zay eto anavonivony randrana syndikaly tsy izahay mihitsy zany no hiteny an'izany hoe malalaka ny fanehoan-kevitra eto Madagascar satria izahay mihitsiny zany tato anatin'ity voalohany taona enim-bolana voalohany tamin'ity 5 ty tena voaporiporitra na izay ny azo ilazana azy hoe voateritery mihitsiny zany amin'ny asa syndikaly ataonay ao zay le tena resahana tsara zo syndikaly fifanarahana resam-pirenena larana fahafito amin'ny 20 sy ny 20 ho an'ny OIT io no mifehan'io ny andininy faraiky amby 3 roa amby 3 telo amby 3 lalam-pandrena Madagascar tamin'ny le vonresantsika teo tamin'ny 12 manome an'izany fahalalana ra syndikaly zany dia reo ny anay ny voizinay foana fa ma hoe misy ny rafitra izy no manome na tsy manome ny fahazoan-dalana iny safidy eo anatin'izay fa manjary lasa manotra le tamin'le valomaritra teo ne mataony eo anatin'le réseaux sociaux reny mamay ny fanakianana raha vao misy kely zavatra ohatran'ireny de zay ny antony zany hoe tsy misalasala zay miteny mitondra manaraka ny lalàna zay misy eto amin'ny tany sy ny firenena satria zay no syndicaliste sady tsika zany syndicaliste tsy mianatra lalàna sy tsy mahay mampiatra lalàna zany kosa aloha fa tena io ianarana ary haya iainana isan'andro mihitsy ty isan'andro reo de mifampiserasera mipiasa foana na amina telefona na amin'ny birao na amin'ny rehetrehtra efa faneraserana ho an'izay fijerevana ny fitakiana ho an'ny tontolon'ny asa zay ny ao anatin'izay ihany koa ny resaka
fahalalana maneho hevitra zay moa zany sy ny resaka zo syndikaly na eto an-toerana na eto an-Tananarivo na any amin'ny faritra hitantsika misongadina sy malaza zany hoe resaka fanakatsakanana izany tao anatin'ireny vanim-potoana rehetra eny fa ny eto Antananarivo moa zany no isan'ny ivony sy ny hoe maresaka sy malaza ao anatin'izay rehetrarehetra zay zao tsika ny toliara miresaka base toliara ity zany zao dia mandeha zany ny feony amin'ny hoe tonga dia efa riperena avy eo aiza avy le olona tsy mankasitraka dia tsy mahazo manao an'izao dia ny mankasitraka sy ny anina dia toma sasany toma amin'ny camion atambazana vola sy ny sisa ao anatin'izay rehetrarehetra izay ny mpiasa malagasy ihany koa ny resaka fa betsaka koa ny tsy anasa eto amin'ity firariana ity isany hoe isan'ny resaka foana moa zany miresaka base toliara eny amin'ny hoe many olana fampananana miasa maro ao amin'ny faritra atsimo andrefana izy io manana antoka ve ny mpiasa malagasy na ny tsy anasa manana diplôma raha ny fomba fijerareo ny randrana sindikaly ny amin'ny hoe andray mpiasa tokoa le orinasa zay aloha ny zavatra tsenena kely tsy hoe voiono tetika asangezabe misy eto Madagasikara zay randrana sindikaly manana mpikambana be isan'ny matanjaka ao anivony orinasa Ambatovia ngezabe zany dia etsy ihany koa le atsy amin'ny ONQMM misy zany efa misy taika efa ananana zany amin'ireny orinasa goavana ohatran'ireny ny hoe manahoana ny fidiran'ny mpiasa ao anatin'izy ireny arabaina aloha raha hoe tsy maintsy hosokafana le izy fa ny zavatra tsindriana fotsiny anatin'le izy dia hoe raha vao misy romoromo amin'ny mpiaramonina zany le zava-le tetikasa ohatran'ireny dia manahirana tena manahirana raha vao misy romoromo satria tena tsy ny an'ireny ary ajerentsika ireny lasa misy amin'izany hidiny ny vahoaka ao anatin'ny toeram-piasana ao ny mpiasa mandritry ny firy andro ohatran'ny tany amin'ny QMM rehefa misy romoromo dia ho anay zany tsara ny hoe isy ny asa ao anatin'izay fa kosa tokony eo ny tena ilaina n'izay fahaiza mandresy lahatra ny fanjakana zany mitondra ny fanazavana ny fampiresaka tsara amin'ilay ny manodidina ny vahoaka manodidina mba tena hoe isy tombony ho any anatin'izay ny resaka fanadidina rehetra tokony mipetrapetraka ao anatin'izay io zany tena tsisy afa-tsy le hoe fampiresana ny tena zava-dehibe fa mbola tsy io akory no hoe tetikasa efa nisy teto Madagasikara zay le mampimenimenina ny olona eny fotony eny le hoe amin'ny voalohany tenenina hoe ho betapeny eto nefa rehefa avy eo jerena tsy izay ny zava-misy tsy ny expérience tsy ny na tany Moramanga io na any Tamatavy na any Fort Dauphin dia misy ohatr'izay foana dia ilana zany fahaiza manao ny fanjakana zany ao anatin'le izy zay ny tena teny atsipy ho anay ny anay avy ety amin'ny randrana hoe mila mifampiresaka tsara ho amin'ny manodidina sy ny mpiara rehetra vahoaka any zany mba tsy isy ny romoromo ao anatin'izay toliara ihany ty rahaba zaka io masaka ampiseho hevitsy tompoko amin'le fandehan'ity base toliara sisy karazany ty eto ary tonga eto zao ny filoha pirenena Andry Rajoelina sy ministra maromaro manao conseil des ministres eto mba tianay zany hoe zaha eto toliara indrindra fa ty mikasika ty base tya raha hanao an'izany fidirina zany monsieur le président mba tokony hamory ireo ankolafin'olo voakasiky n'io base io fa tsy hoe eny ambony fotsiny izy mifampiresaka amin'le olo tsy voakasika dia mba miandry an'izay zao ny fokon'olo eto toliara manaraka an'izay moa efa hita ny carnet fokotany isan-karazany izay zaraina eto tsiaroa ireo olo isaky fokotany tadolo folo alainy tomobily mba hoentina handrobohako izahay aty robohy zany président hoe reto le olo malaiky sy reto le olo mba mivorovoro maro mijeran'ny président mba tian'olo président atoy zay zany zava-misy eto toliara dia manaraka an'izay ho an'ireo milaza hoe manohitra ny mpanohitra eto zany dia ohatran'izay zany mahasadaika teto hateto zany ny mpanohitra hitanay ny hitako dia ohatran'ny sy tena ranjena solo ihany satria raha reo mpanohitra ao reo jerena dia
mizarazara 70 angamba ny mpanoritra aiza koa moa ny fanoherana hisy aty manoritra aty dia aty manoritra aty tsy mba mikamba izy mba hanoritra ny fitondrana misy am'izao io fa misaratraraka amiko zany dia ohatrany raha hoe mampalahelo miheran'ireny mpanoritra sasany tsy mba mivondrona fezitsika ao anatina 2 minitra ihany faneho-kevitra mba ahafahan'ny hafa miditra ao anatin'izay fahitanaon'izay faneho-kevitra zay le izy koa nizarazara ao anjakana ve misy ihany koa sa manao ahoana ia marina mihitsiny zany izay ny olona rehetra moa zany samy manany fomba fijeriny fa raha ohatran'izay koa satria dia tika rehefa mien'ny mpanao politika marina mihitsy le fitenin'izay fanaman'izay hoe mizarazara le milaza hoe mpanohitra tokony isy zany ny firaisaki satria raha vao ohatra ka hoe ny fanoherana ianao mpanohitra nefa ianao anohatra ny mpanohitra dia ohatra ny hafahafa fa tokony fanjakana zany no toherinao anatin'le zavatra misy ihany koa ny lehibe ny mpanohitra lehibe ny fanoherana io ny antemera-pirenena zany isan'ny andrasana ihany koa amin'ny reo matosy telondrena so ny haiko ny fampifondronana an'ireo mpanohitra rehetra ma hoe satria didy amanandraikiny zany ro isan'ny mifanojo amin'le tenin'ny mpiainao tsika teo amin'y hoe marovina dia inona tsirosono amin'izany fampifondronana zany dia miray feo ary nda ho raisitsika ny antso manaraka dia ahoana ny fandehany Merhaba. Zay nga tonga ato le président reo iny raha ataony ato manao to conseil des ministres reo maly tsy ndresy basileara aloha fa raha ataony zany zara vola fokotanay eto yaky sankahitaha dalambahoako zara fahatany tsy misy dikany nanaka zao hoe andeha magnavaratany mba magnavy azy zahay ho avy avaratra toy aminay atoy fa miamby azy raha hay ato fa eo koa le manday basy re zay le piso mainty regny hainareo moa piso saka aminareo agny saka mainty reo miaraka amin'ny basy lozy regny koa la ataonao ho ino ny lohandrozy ka zay raha ngahy miangavy azy fa ho tonga aminay avaratra toy na androany na hamaray miamby azy zahay amin'ny raha ataon'io ia tapaka moa zay antso izay isan'ny misongadina ihany koa ty resaka fizarazarana dia ity zany kitolotolotra aty mitohy foana ihany le tsy fahaizana maka lesona eto amin'ny firenena ny amin'ny hoe le asany tokony omena dia amin'izay ny olona afaka mividy zay tiany fa tsy omena vary raigony moa zany ny fiteny azy fa 520 kitolao aloha zany no hita amin'ilay soratra ao anatin'izay ny fahitanareo an'ity resaka kitolotolotra ity ihany koa zany fampantsana iny zay eto nivondrana na syndikaly efa nanao faneho-kevitra masika misy amin'izy ireny hoe ohatrany lasa hoe mangatorako so fotsiny ny ezaky ny OIT miara-miasa amin'ny fanjakana iady an'le hoe anao an'le asa mendrika satria miditra amin'ny efa taona fanondrony amin'ny resaka hoe programme pays travail décentsika nefa le zavatra misy amin'izao fotoana zao iny resaka tolotolotra iny dia rery zany le mahatonga an'le olona rehefa avy eo mahazo an'le izy ohatra hoe misy an'izany herinandro vao mahazo an'ilay rehetsidia rehefa katranatrana amin'ny sefokotany sy ny mbola tsy fampitadiavany reny ao anatin'izay dia rehefa avy eo ny rehefa azo indray dia mbola ividianana entana kely ery amin'ny sinoa dia amidy ery amin'ny eny sisiny arabe any amindritry mipary amin'ireny le mbotaiazy reny le hoe asa marefa zay ve le hoe mamorona asa eritreritry ny fanjakana dia zay no mahatonga anay masika hoe vao maika mamono ny tontolon'ny asa ireo zavatra ataony ny fanjakana amin'izany manao tolotolotra zany fa tokony tena miditra ao anatin'izay hoe fanohanana ny sehatra tsy miakina any eny tena mamorona asa ny sehatra tsy miakina ny mamorona ny asa fa ny fanjakana manao zay anamorana ny famoronana ny asa zany ny asan'ny fanjakana fa tsy hoe ny fanjakana dia tonga dia hita tsy hisy an'izany ny mpiasam-panjakana ihany no azony ampidirina nefa zao hitasika ny antso manaraka aloha toizatsika ihany zay resaka izay raha itsika ny antso manaraka teo ana ny fandehana miaraba toko miaraba zay tendry toliara io resaka tolotolotra amin'ny resaka base toliara io zany za mba mahita le olona hoe le olona omena le izy misy mitsaiko hoe tsy mahatsiaro tena hoe fahalambanina aby zareo ve le tolotolotra vary telo eroa
karazana fanambanina anazy fanatena mbavana azy kamoka azy tena opony ao fijery le olona makony de tsy makasitraka an'io fa vofia le vatykely menaka kely mindina anazy le olona de zay mahatonga zareo manaraka anazy akeka zareo manaraka hoentina amin'ny camion ohatran'ireny ty sanatriva omby entina amin'ny camion reny mipozy le olona sanatriva eo am'izay mahatonga le fizarazarana misy moa mba manatsaina ihany hoe tsy andray an'iny fa karazana fameriveriana saina le izy eo am'izay le olona mandray contrôleko mandray hoe ndao raisina na tsy ho raisina de tsy tafiditra ao anatin'le sainleko mandray mitsiny le olona mandray an'le vary mitsiny hoe anahoana tsy zavatra raisia ao arena kely ao. Ngasany zay faneho-kevitra izay mifampitohy amin'ilay tolotolotra ny resantsika teo moa zany raha tsika ny antso manaraka. Deo na ny fandehany. Eny tompoko deo na ny fandehany. Ny avy aty Toliara ihany mba saika efa betabe le mitiasika ny base Toliara fa betsaka fa somary ato amin'ny rindrina sindikaly mpiasa ty zany mba tiako resafina. Eny tompoko arabanao. Itsika mpiasa-mpianjakana manko zao miteny zao. Efa hanaraka ny resaka tsy fampitomboa karama efa miditra ho efatra taona ty ve mitondra ny rehetrarehetra teo ratsy daholo reo no matoa naongana fa mba nanome 300, 500, 200, 200 fa itsika ty fanovana taon'ny fanjakana ty ve izao mihitsy ny efa tsy hita nandritra ny 80 taona sa ahoana marina ty ataon'ny ty fitondrana ty fa ohatrany manahirana raha Andry Rajoelina tsika rendrana sindikaly mila mihetsika nareo saody ary manahy aho saody handray vola nareo io de ohatrany mangingina ndray mivoaka ndraindray de tsy henoheno ndraindray matahotra zahay mpiasa-mpanjakana raha zao ny fomba fipetra mila mitsangana manino raha manao grefy ndray mandeha raha ny Madagascar manontolo raha ohatra ka tsy ho vitanareo Tananarivo rery le izy ifanohanana le izy fa mijaly ny mpiasa-mpanjakana ny voky ihany fa mijaly de mijaly fa izay sotatovoko betsaka anareo ao misotranao iny moa zany melohan'ny voalohan'ny volana me moa nisy an'iny fisamborana ny mpitarika ny syndicat avy eo amin'ny paramedy iny izay namoana n'ilay didy hoe sazy miatona enim-bolana reny zany de efa isan'ny fanapepona hoe mifampitahorana atao amin'ny mpiasa-mpanjakana rehetra ninona ho resahana dia fampitahorana reny ary za mimbokevitra amin'ny namana manao teo iny hoe ilaina ny firaisankina atsika ao anatin'izay zoatsika anie le manao fitakina manao fitokonany le grevy zany zavatra ny lalam-panorena Madagascar mamaritra an'izany eo amin'ny 2 ho an'ny syndicat de antsoavo atsika syndicat zany ndao amafisina ny fitakina ny karama fiakaran-karama zay zany tokony amafisitsika mila ny firaisankina atsika rehetrrehetra aminaizanaiza eto Madagascar tsika tokony mivondrona mifanatona ny syndicat ho amafisina ny fitakina ny karama zany fa tsy azo ekena kosa le hoe amin'ny firitona tsy misy fiandraisana fiakarana karama nefa mifanjakana manao fety etseroa misy foana ny événement reny fandaniam-bola daholo zany ary za mitodika kely izy nandeha tany zay misy vola miala ao anatin'izay za zao mitodika kely ndray am'le resaka le hoe mandray le fizarany reny aloha de tsara fantatra ho atsika rehetra fa vola trosainy reny zany hoe ny taranakitsika zany androtsaka andohany reny daholo satria vola trosaina any amin'ny mpamatsy vola izy reny dia ho anao zay toron'le mahazo aloha kosa raiso aloha rehefa mahazo ianao satria itsy taranakitsika ihany ny andohany reny raiso aloha rehefa mahazo anao fa tsy midika hoe mahazo an'iny ianao de hoe manaiky an'izao fijaliana zao fa tokony mbola miaraka ao anatin'ny manao fitakiny tsika rehetrrehetra ao anatin'izay le hoe atsarao ny mba tsy tolorana fotsiny ianao anatin'izay fa afaka mividiny ianao am'izay zay mihitsiny zay ny tena tanjona
fa rehefa omeny ianao aza rasalasala raiso le izy fa andao atambatra ny herindrana ho atsika piasa manakana saretsoana sabotsy zay mihitsiny zay mihitsiny antso manaraka tokony ho izy ahoana sandeny miraba tompoko tituliara io madamo tsy alino toliara zavatra mampalahelo anay de zao minsistany président de la république fa hanangana an'le base toliara nefa manina ny ilveparsa tsy takiny any amin'ny vazaha hitondrany lacrimogène miaraka amin'ny basy andebelebeny vahoaka ny toliara anambotsamborandreo azy io ny zavatra mampalahelo de mahagaga raha zay tokony hataondreo ny hiadina n'io base toliara io raha ilveparsa io satria io betsaka ny harena kibony tany mahavelo eran'ny Madagascar fa tsy hoe ny base toliara no hampiroborobo ny toliara hampandroso toliara lainga tsara tototra zany zahay tsy fahanandaly izy ataiza hoaiza nampandrosa ny fort dauphin aiza nampandrosa ambatovy ilveparsa raha tokony hanao izy de tokony ilveparsa no takiny fa betsaka ny harena kibony tany ao ny gaz ao ny pétrole ao ny charbon de terre betsaka mampandrosa ny toliara iabiaby na Madagascar any Madagascar ara zay zafady ao koa ny volamena mivadika bolokomby io fa nahatafavoaka ny Madagascar le ny volamena tratra reny raha nampiharina amin'ny vahoaka ny mena nanamboarana ny vahoaka ny lalana potika ny lalana eran'ny Madagascar potika tsy misy ilana azy la zay ny fa hoe hanamboatra autoroute toliara Tananarivo io aza Tananarivo Thomas raha tsy vita ngasana ny faneho-kevitra zay somadirony teteniny zay faneho-kevitra ny reny mpianakaviany zay nitsikaritra boatra mananika ny zato isanjato zany mpianaotsika avy any toliara mandray anjara toranty fandarana zany am'tianyty asa noho le conseil des ministres ave fa raisitsika aloha ty avy any toliara ihany ve sa de hoana ny fandehany tompoka deona fandehany io manao nareo salama tomatsika io raha mazana mbatsy ambara fotsiny de ty zavatra io de tetendareo amle famizana volavola fotsiny eo toliareo ohatra lambolavola fotsiny zay domina tapany de mandoherany zay le zavatra mitanga hitantsika fa tena fa manao ray de ministériel io zavatra io arety gouvernemental any teo vice-présidentana any io nefa maly tsy miva ihany ny maly ihany teo ihany teo manina moa ohatra ka anao mitifidina rety zany aloha lafa mitrapokony olo sofindray mba vola am'le projet de mba mijery ny sotry manodidina aloha ny quatrième arrondissement iny na premier arrondissement ohatra zany fa le zavatra antanina vola be ohatrina lany militsy anakresy ny olona miaraka aminy taomina amin'ny avion iny iny refa vola dépense be ohatrika efa tokony vola ho atsitsiny azay mahatonga re mbola miantsoantso foana hoe foany hatramin'ny resaka Sénat io rangafa iny tena mandana vola koa tsika misy raha taparan'io Sénat io fa io tena atao hoe malositosika andraloha totototra fiakarana zany mba zarakatana zany zay ataony hoe raha indima fa tia ambotra rapo ty miasanareo tia de zay mba atao hoe vera be zany na ngaitaitaitsofoka fa de misotra betsaka anareo fandarana zao sotra tsika ngasitsana nareo nivondrana syndicat marina eo 67 eo kaikany vato be io de miditra makany mivoaka 30 iny ahoana io lalana io koa asa ro miandry seho manaraka amin'ny firy-taona fa tena fito hoanany fifamoivoizana ihany koa tsetsatsetsatsa am'resaka tena marina zany le namana teo fa asa miandry ny sadaika ndraiky maveo mety aodio mety andalo kely tena fito hoana fifamoivoizana satria maty le ilan'le lalana ao anatin'izay ny fofona sy ny aretina tsy firana eo anatrian'izay raisitsika ny antso manaraka salama tokoka miraba tokoka ia mba saikany hevitra kely ny amin'ny resaka base toliara ny azy zany mieritrertrako ny hoe raha mandeha base toliara io amiko zany io tsy de maninona raha ohatra ka mandeha fa nefa mila mazava ny fitantanana ao anatin'io ary omena sehatra tanteraka ny ataoko hoe ny commune eny amin'ny ivo ny toeran'io ary ny manaraka an'izay amena antoka ny mponina eo amin'le toerana zay voakasika an'le izy raha misy ny fitrangany zavatra hoe zao de zao ny antoka raisy ny fanjakana de manarak'izay tsy ny olona zay antsona any amin'ny tokatokana any amena vola sy tambazana zavatra reny no ampitenenina eo amin'ny aina mandery fa le olona le menimenina rehetra antsona mihitsy
dia aseho ho hitany vahoaka hoe reto zay le tsy nankasitraka dia azavaina amin'ireo olona ireo hoe zao any zavatra io ary zao no zavatra zao no antoka ho raisin'ny fanjakana eo anaty-an'izay dia mangataka ny fahatsoran'ny vahoaka zany mba ahafahany vahoaka mamosotra ny zavatra io satria ahasoany firenena raha toka fampandrosoana firenena tokoa no atao. Dia anankiray dia resaka anankiray le mikasika an'le olona le niseho tamin'ny aina aman-jery fanjakana moa zany hoe reny ozy izay reto mankasitraka an'le bazy ary ny olona manohatra ny bazy zany eny anan'izao ho asany olona manohatra ny bazy io anan'izao efa malemy dikan'izany amiko tena hoe ny olona mampiteny an'ireny olo ireny zany tena mandrangitra ady ao amin'ny toerana ady tokona. Ny isan'ny fantany mipetraka ihany koa hoe ina ny antoka zany fifiry ny fampanantenana teto moa fa aiza ny fanatanteranana zany rehetra zany isan'ny misongadina ny vahoaka efa leo mbo nanana ihany koa anatin'izay ka mahatonga an'io fandavana io rehefa misy resaka fitondrana ankehitriny raitsika ny antso manaraka Hoana fandehana. Hoana ny fandehana. Lanitra tintosy. Eny tompoko. Teka mazava fotsiny aho hoe raha mbola ariana kibony tany aloha dia tokony tia fa ohatra hoe trésor tahiry ho an'ny taranaka fa aleo aloha le ambony tany no jerena hoe inona no zavatra vokatra efa mitsitoerana ty dia inona ny fizahatany koa jerena fa mindreny mampandrosa ny Dubai dia inona ny ohatra hoe tsingy bebe mara dia asiana hotely fanjakana ao dia roborobona atao publicité ohatra any Mashega misy parka rehetrarehetra dia ampandrosoana izy dia asiana rano satria ny sécurité le toerana parka ty Madagascar misy dahalo dia ny voankazo koa dia inona voankazo inona vokatra inona zao dia reny ohatra ny atoliara zao misy raketa misy madiro misy sekina ny any dia atao jus dia manangana orinasa fanjakana mihitsy dia inona angalana etra ny olona isambatan'olona angalana kely ohatra dinina dia risaka ny karana dia vita angezay dia mampandroso firenena zany dia tanjana raha ny tanjaka dia ohatra le any amin'ny ilzepas dia ilzepas zany ato misy fitanjana dia iny mezivana fa tsy vahoaka ka samy vahoaka amin'ny azy eto dia mine le olona contre le mpandrafa. Tapaka moa izay antso izay ao anatin'izay isan'ny fanokevitra ny verimberina teo ny amin'ny hoe resaka ilay tokotolotolotra ny fahantrana eto amin'ny firenena androany vetsika nareo nivondrarana sindikaly manao ahoana misy antoka ve sa misy zavatra azo heverina amin'izao fitondrana izao ny amin'izay resaka hoe fanatsarana ny farim-piainana zay midika fanatsarana ny farim-piainana moa zany leo le resaka karama zay sa hiandry amin'ny janoary amin'ny herintaona indray zany tsika ty nefa ny mbola tsy misasaka akory le taona ao anatin'izay inona zany le fanantenana ho an'ny raha malagasy satria ianao ihany koa eo mahampitarika sindikaly fa maolo-pirenena raim-pianakavinanao ihany koa inona le fanantenana ho amin'ny malagasy zany ao anatin'izay dia hiandry fampanantenana manaraka indray. Tamin'ity moa zany nalaza ohatrany tsy le hoe fampanantenana fa le hoe sambatra zay ndray le phrase teny nalaza be moa tao anatin'le izy zay nivondranany sindikaly zay ny mahatonga ny mapakapeo hoe andao mafisina ny fitakiana ho an'ny fampakarana karama satria tsisy ny fiainan'ny vidim-piainana ambony be zao zany tsy ahafahanao mihitsy miaina le karama izay omena ny mpiasa ao anatin'izay zay zany mitodika ihany koa anatin'ny ny ao amin'ny ministeran'ny asa hoe lasa tsy hita mihitsy zany de tena andraikitra raisiny eo amin'ny ministeran'ny asa ho an'ny fijerenany zay le hoe fifampiresahan'ny telotota ho an'ny makany amin'ny fijerenany paikady satria ny eo amin'n'ivon'ny ministeran'ny asa ny tena tokony mifampiresaka mitafatafa amin'ny ny misehatra tsy miakiny
misy an'le hoe telo tota afaka ifampiresahana ijerenany hoe inona ny paikady fa le paikady mihitsy ny tsy misy de zay no mahatonga ny mieritreritra hoe zay no tena mahatonga ngamba ny ao amin'ny présidence lasa zareo no ohatrany lasa ohatrany pasteur ambanivohitra sady mandeha mizara vary mandeha mizara vola manao conseil de ministre manao rehetra maneno lakilo lasa ohatran'izay ngamba satria ny ato amin'ny ministeran'ny asa mety variana tsy hitany hoe aiza le tena stratégie hoentina ho atolotra zany hoe mitodika mihitsy zany eo ministeran'ny asa hoe anjarany raha matoa ministra sy ny ekipany mitondra n'zany vahaolana zany eo anivon'ny gouvernement eo anivon'ny présidence mam'izay satria zareo ne no mifampiresaka isan'andro amin'ny sehatra tsy miakiny misy fivoriana ahitatsika fivoriana matetika de tokony voiziny zany hitondrana n'le vahaolana satria vahaolana tokony miainga avy ety amin'ny fotony fa raha iandrytsika hoe rapitsindray dia iandry fizarana miandry koa ny mpampiasy vola ny sehatra tsy miakana ve de iandry vola avy any amin'ny fanjakana tsy miandry an'izany kosa fa miandry ny fanohanana izy hoe ahoana ny tiany paikady entina ny ministera iarahana amin'ny sehatra tsy miakana de manohana an'izay ny fanjakana ahafahany mivelatra satria raha jerentsika fotsiny amin'ny fiakarany hitanay tafarisaka tamina sehatra tsy miakatra hoe minainaina mihitsy zareo am'le miakatra be ny fandaniana am'le resaka fitaterana satria lalana ratsy ny gazoalina ty miaka hitatsika moa resaka ny any ivelany tsy miakatra nefa lazaina hoe ifanaraka amin'ny fiakarana sy fidinana amin'ny rasa-pirenena ny any tsy mihetsika ny tsika miakatra inona le tena mariny zany zany de mamotika le mpandrara zay ne mahatonga anay hoe tena inona le anjara asany gouvernementa de inona le anjara asany ny any amin'ny présidence lasa mizara roa ve samy mitondra ny firene zany hoe lasa misy lohany roa ve zany ny fitondrana ny ty firenetsika ty de raha izay kosa ne normal zany rehefa biby olona ne zany de raha milony roa normal narotaka tena ivaroararotsika no manapetra moa ny fotoana miazakazaka ihany koa fa ty ame resaka manao any ty resaka fahitanao nareo ty secrène ty ve nareo anivondrano syndikaly ve manana ny jery sy mitaraina io satria ny mpiasa menemenina amy resaka fandoavana karama eo ihany koa ny zoky olona mpisotro ronono tsy ara-dalàna ny fandoavana ny karama aisan'ny sehatra nefa zany secrène zany manana ny maizy azy eto amintsika tena io mihitsy ny misy ray aman-dreny tena azo lazay ne ray aman-dreny tondra dossier be da be eo amin'ny borona eo mikasika an'izy io dia za zany tena miantsoavony manao antsoavony namana syndicany any amin'ny mifaritra iny tokony misy fivondrona atsika syndicat mihitsiny anaovana hetsika mikasika an'io secrène io satria tena lasa mangataka ny zoky olona lasa mpangataka le zoky olona ny mpiasa eo minainaina be mihitsy am'izao fotoana zao tena mila hetsika mafy ohatrany ohatr'izay koa ny tena miporo ny tamatavy ho an'ny doker reny efa nanaovana hetsika tamin'ny heritaona de za zany tena miantso avo hoe andao sina firaisakina ngeza be ho an'ny fitakitsika ijerevana ny orinasa io satria de tena potika le mpiasa nefa raha ny fantatra dia raha lahy ny prime ministre atsika no mitatanao am'izao fotoana zao zany hoe tokony manana akaiky ny fitondrana zany zany hoe tokony mba ho voajery nefa de sahirana ny mpiasa iny moa ny ety amin'ny kromita malagasy moa zany de efa nodina fany ohatran'le very-anjavony eny fotsiny tsy hitany ny afarany any amin'ny tribunal mifankahita ny mpiasa de ho atao ohatran'izay ve zany ny fitantanana ny mpiasa malagasy zany rehetrehtra zany ary ararotsiko kely satria amin'ny misy an'le orinasa etsy vita place de etsy no zato andrefany 10 volana amy grevy ara-dalàna mijery fotsiny ministeran'ny asa tsy mahita vahaolana am'zany zavatra zany inona zany ny asa ministeran'ny asa raha zany de zao amy 22 zao no mandeha ny arbitrage any amin'ny fitsarana lasa mitonga any amin'ny fitsarana nefa zany andraikitra ny ministeran'ny asa mijery ahoana lalàna ny asa efa nampitombona daholy ny fahefan'ny inspection travail maninona ny tsy ampiarina rehefa zay de zay ny ilazana hoe tena le paikady ny voaka avy ety amin'ny ministeran'ny asa zany ny mahatonga anay tena tsy hitany zareo le izy de eo tsika miana any eto de lasa mahazay mahatonga any amin'ny présidence nanao an'io zavatra ataon'io de ohatrany hoe lasa miteraka le hoe asa marify ny filazany reny mety zay ngamba mahatonga ny président milaza hoe amoronasako satria veriny hoe zay le asa tsy zay natao hoe asa mendrika fa tokony fampiresaka tsara amin'ny OIT zareo satria ny OIT sanandro hitanay miaraka amin'ny ministeran'ny asa foana manao an'izany resaka mivoy ny fampiroboroboana ny asa mendrika
fa raha izao dia tena tsy asa mendrika atsika ary le hoe fahasambarana aloha zany dia mazava loatra tsy mbola misy atenaina hatramin'izao aloha nefa tsika efa ohatrany efa 3 taona sisa dia ho tapitra indray ty mandahana koroa ty izay mandahany fanjakana amin'izao moa zany mampiayay zany hoe tena tsy hisy horaisina ve fa dia homenamena ny tableau ny mary drefy ho an'ny tontolon'ny asa dia mbola ho io foana ve ka teny atsipy amin'ny raha mato-ministry ny asa zany sy ny mpiara-miasa aminy hoe mila fandraisana andraikitra malaky zany mba hiova hiatsara amin'izay tontolon'ny asa fa raha izao dia mbola tsy ahitana fanantenana mihitsiny